Hatreto aloha dia mizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana eny nivoaka amin'ny bureau de vote reny. Tenako dia namita androany teto amin'ny EPP Ambotsoa ny adidy amin'ny olom-pirenena amin'ny mpifidy anay ihany koa. Ka tena tsy hitako inona ny ambara aloha fa aloha tsy resaka mihitsy amin'ny maha-candidat fa raha rivotsika manasa anareo rehefa manomboka hita ny fizotry dépouillement dia vonina ny andray anareo any amin'ny QG efa ravohitra. Fa izao aloha tena amin'ny olom-pirenena sy maha-mpifidy no nandefako ny adidiko androany. Misaotra fanentanana aloha izany no tena natao hoe tongava manatrika ny fanisam-bato ary alefaso ny vaovao amin'ny fotoana avy hatrany izany mba ahafahana mandray ny fepetraka sanatria mety misy ahina momba amin'izay mety fanovana amin'ny vato eny anelanelany eny. Fa mino aho fa tsy izy izay ary lamina tsara satria mila filaminana isika ary vonina ny candidat Tiariala Ramanantsoa ao anatin'izay valim-pifidianana monsieur io. Manana ny observateur izay ankoatran'ny délégué fa mino aho fa ho an'izay mpifidy ny safidy ny tetikasa na Consomma Vision dia hijoro izy ireny hitsangana ka hanoratra ny tantara ho tantara tsara amin'izay ho an'Antananarivo.